mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Falmiraba-tsika rehefa malala tratry ity talata fa 1 ny volana oktobra ity. Ny mofinaina voalahatra ho antsika anio dia ny Romanina toko 17. Romanina toko 17 nandiny fa 1 ka hatramin'ny fa 4. Fakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ary tokony hanao izany indrindra isika satria fantatsika ny andro. Fa ankehitriny zao dia ora tokony ifoazanareo amin'ny fatoriana. Fa ankehitriny ny famonjenantsika dia akaiky ny tamin'ny andro vao nenotsika. Efa ho lasa ny alina ka efa mbe akaiky kokoa ny andro. Kaoka aritsika ny asan'ny maizina ka hitafitsika ny fiadin'ny mazava. Aoka isika hitondra tena tsara toy ny amin'ny andro ary tsy amin'ny filalaovan-dratsy na amin'ny fahamamona, tsy amin'ny fitsangatsanganana, na amin'ny fijejojoana, tsy amin'ny fifandilana na amin'ny fialonana, fa hitafio Jesosy Kristy Tompo. Araza miahy ny amin'ny nofo ahatanteraka ny filany. Ray masonao manamasinana ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Fa hitafio Jesosy Kristy Tompo. Andiny 4. Mpino mitafy an Jesosy, kristianina mitafy an Jesosy, fianakaviana mitafy an Jesosy. Paoly eto dia mampiasa manokana ity voambolana hoe mitafy ity, en duo amin'ny teny grika, izay voambolana fanalahidy tamin'ny Romanina. Ny kolotsaina Romanina izay nanoratany Paoly moa zany, ny antefany ity taratasy nosoratana ho an'ny Romanina ity, dia nanao zava-dehibe ny fitafiana. Nanao zava-dehibe ny fitafiana. Farafahakeliny ny Romanina amin'ny andavanandro dia mitafy zavatra 3 na 4 eny akodiny. Ary amin'ny fotoana mihaja azy izy dia mety manao mihoatr'izany. Dia manana lay ny Romanina rehetra dia manana lay antsoina hoe toge. Lovatsika avy amin'ny Romanina ny toge, avy amin'ny teny latiny hoe tegere, izay midika hoe mandrakotra na manakona zany, manarona, izay ny hoe tegere. Avy amin'izay ny hoe toge, misy zavatra saronana zany. Ny toge zany dia natao anarona ilay mahainao anao ary manomenao endrika hafa mihitsy, mamenao endrika mihaja, mamenao endrika manokana, zay le tegere. Ary dia ao koa ny fitafy tahaka ny hoe ny stola, zavatra ohatr'izany, ny pala, sy samy lamba ataontsika hoe akanjo fanao ambony mihaja, isan-karazany moa ny fanaon'ny Romanina. Dia fantatry Paoly tsara izay kolotsaina Romanina manome toerana ny fitafiana mihaja zay. Manome toerana ny hoe misy karazam-pitafiana manokana anehoana ny toeran'ny olona anankiray ho mihaja na manana zay maizy azy. Hitantsika ny fomba fitafin'ny sénateur Romanina, fomba fitafin'ny empereur Romanina, fomba fitafin'ireo citoyen Romanina. Dia fantatry Paoly zany satria Paoly dia citoyen romain. Dia fantany tsara ny hoe zao ny fomba fitafiny antsoina hoe citoyen romain. Ka mametraka azy amin'ny toerana tokony izy azy, tsy hitoviny amin'ny sarababem-bahoaka. Marina fa samy manao toge daholo ny romain rehetra, fa misy ny toge ny olona mihaja. Ary dia izay sary zay no tiany Paoly ho takatry ny Romanina ny hoe hitafio Jesosy Kristy. Zany hoe tahaka ny hitafianao an'iny stola iny na indrindrindra iny toge iny, dia aoka Jesosy no tafianao. Takatry ny Romanina tsara ny hevitry ny teny hoe mitafy an Jesosy, satria zava-dehibe taminy ny toge. Fa avaizany nazahoan'ny Paoly ny voambolana hoe mitafy io. Raha ny tena marina fa avy ao anatin'ny kolotsaina Romanina izy io, saingy efa fomba fijery tany amin'ny testamenta taloha. Mamaky ny boky ny Genesisy toko 7 isika. Rehefa nanota ny olombelona niala tamin'Andriamanitra, dia ny zavatra tsapany voalohany indrindra ny boky ny Genesisy toko 7 dia menatra izy. Ny fahotana, ny fialan'ny olona tamin'Andriamanitra dia niteraka enatra fanosihran'Andriamanitra. Ary rehefa natsiaro enatra ny olona vokatry ny fahotana, satria ny fahotana dia mahatonga enatra,
mahatonga fafahambaraka dia ny akanjo ravikazo ny olona hoy ny boky Genesis toko 7 mba analany enatra lay ravikazo de ny hoe zavatra vonjimaika tahaka ny olombelona rehefa manota de mitady vahaolona vonjimaika mandangalangaa kely miafinafina kely midividivy kely etsero zay lay ataontsika hoe ravina viavy zay tsy maharitra tsy mahavonjy tena ao anatin'ny vokatry ny fahotanany olombelona zay ny dikany hoe ravina viavy fa ny andiny ny faraika am'roapolo am Genesis toko 7 io dia nampiakanjo akanjo hoditra ny olombelona Andriamanitra nampiakanjon'Andriamanitra akanjo hoditra ny olombelona zay midika manao hoe Andriamanitra no mahafakenatra ny olona alay akanjo hoditra de efa sarin'i Jesosy Kristy tompo sahady satria tsy azo ny hoditra raha tsy maty ny biby ary dia efa antadidon'i Jesosy sahady ilay hoe nampiakanjo akanjo hoditra any olombelon'Andriamanitra mba ahafakenatra azy zany hoe raha tsy teo Jesosy de tsy afakenatra ny olona vokatry ny fahotana Jesosy zay nisolon'olona teo amin'ny hazo fijaliana no nahafakenatra ny olona ka natonga ny olona hafa nijoro teo anatren'Andriamanitra ary dia izay sary zay no ndramin'ny Paoly na nytenen'ny Paoly amina hoe hitafio Jesosy Kristy ny kristiana na itsika moa am'ty andro antsika ity am'ty volana oktobra ity mamakana ny fianakaviana de fianakaviana nankonana mitafy an'i Kristy hitafio Kristy ino zany hoe fianakaviana ino zany hoe mpino mitafy an'i Kristy zany otsika atao manao hoe voalohany indrindra de zao lay toge Jesosy Kristy tompo no endrika izay mame endrika ny fianakaviana na mame endrika ny fiainan'ny mpino Jesosy zany lay toge tsarozaka tsara lay tantarany zanakatara tantarainy Lioka raha teo dia avy amin'ny kolotsaina greko-romaine zay mahafantatra koa ny lanjany fitafiana rehefa nanota lay zanakadala niara tamin'ray ny marimarina kokoa dia rehefa niverina tao am'rainy izy de ozy ndray manao hoe ampiakanjoy azy ny akanjo tsara indrindra le mbola toge any io ampiakanjoy azy lay akanjo tsara indrindra zany hoe raha miteny zany Paoly eto manao hitafio Jesosy ka ampiarina amin'ny fiainam-pianakaviana na ampiarina amin'ny fiainako sy ny fiainanao de ny hoe Jesosy manome endrika ny fiainantsika Jesosy no manome endrika mahafinaritra ny fiainantsika ao amin'ny Jesosy no mahatonga ny fiainam-pianakaviana ho mahafinaritra ho tsara jerena ka mahatonga ny olona mijery manao hoe mba mahafinaritra ny fiainanao zany mahafinaritra zany fianakaviana zany ao amin'ny Jesosy no ananany zay fiainam-pianakaviana vaovao zay fa ny faharoa amin'ny tentsika hoe fitafiana de zao lafijahatra faharoa lehibe amin'ny fitafiana de zao tafio Jesosy Kristy fa ny fitafiana koa de miaro ny olona ny fitafiana koa de miaro ny fitafiana to amin'ny Romanina de miaro koa miaro amin'ny hafanana miaro amin'ny atsika ary de rehefa hoe Jesosy Kristy tompo no tafian'ny fianakaviana tafian'ny ankohonana tafitsika de zao Jesosy no mpiaro ny fiainam-pianakaviana Jesosy miay ilay fiainam-pianakaviana misy ny fahavalon'ny ankohonana misy ny fahavalon'ny fiainam-pianakaviana dia Jesosy no miaro an'zany miay an'zany tsy hoe mamendrika mahafinaritra ny fianakaviana kristiana eny izy ka ahatsapana hoe fianakaviana mifankaty fianakaviana mahay mifamela fianakaviana mahay mifandray tsy hoe mamendrika mahafinaritra ny fiainam-pianakaviana ihany izy fa izao koa miaro ny fiainam-pianakaviana miaro sy miazona lay fiainam-pianakaviana tahaka ny fitafiana manoloana ny atsika na ny fanalana na ny hafanana na ny zavatra mety ivelany mikroba ny bakteria sy ny tahaka zany fa ny fahatelo zay tsy maintsy eritreretin'ny Paoly amiteny izy manao hoe hitafio Jesosy Kristy tompo de milaza koa hoe zavatra izay tsy azo sarahana amin'ny tena ny Romanina dia nanao sarobidy ny fitafiana ary manrakitsika hatroany amin'ny toerana rehetra de miakanjo foana ny Romanina mitafy lamba foana izy amin'ny toerana rehetra ny atevena an'lay lamba fotsiny samy manany azy samy manana vanim-potoana anaovany azy zany hoe zavatra tsy azo sarahina amin'ny andavanandron'ny olona ny fitafiana raha mbola olona ary-tsaina tsara izy ary de eo zany ny dikan'lay teny hoe hitafio Jesosy de milaza hoe zavatra tsy azo sarahina amin'ny fiainan'ny olona mihitsy Jesosy zavatra fototra amin'ny fiainan'ny olona tsy azo sarahana amin'ny olona ary hita maso tsy azo tsapahitanana hoe mitafy izy tsy nampiasa ny verba hoe ekôpôly eo tsy milaza ny verba tsy nampiasa ny matoa teny avoara zany hoe za manana akanjo na hoe za manana an' Jesosy hoe aoka anana an' Jesosy ianao satria ny matoa teny hoe manana de mbola azo sarahina
amin'ny teny, afaka miteny hoe manam-bola fa tsy aty amiko le vola fany amin'ny banky, afaka miteny hoe mana-trano fa tsy aty amiko le trano, afaka miteny hoe mana fiarakodia fa tsy aty amiko ny fiarakodia, fa afaka miteny foana hoe manana. De tsy ny manana ny fambolana nampiasain'ny Paoly tamin'ny Romanina eto, fa hoe itafio zany hoe zavatra tsy azo salahana fa hita eny aminao, tsy azo tsapahitanana eny aminao mandrakariva. Zay le hoe itafio Jesoa. Ny am'zao andro eny antsika zao tamin'ny taona 20 tanoany any de am'zao andro eny antsika zao de nisy karazana inona re zany hoe filôzofia vaovao antsoina hoe zététique, izay manova be ny fomba fijerin'ny olona am'zao andro ankehitriny zao. Ny hoe zététique karazana fomba fisainana nentina frantsay anankiray izy io antsoina hoe Henri Broche dia mpampianatra fizika, physicien izy membre ny Académie de New York, isan'ny namiratra tam'ty taonjato faha roapolo ty. Fa tany amin'ny taona 20 tanoany no nanomboka ny nampianarany ity mpampianatra ty manampahaizana frantsay ty antsoina hoe zététique. Avy amin'ny verbe avy amin'ny matoanteny izy io grika hoe zétéo, ny teny grika hoe zétéo dia chercher zany hoe mitady ary dia vokatr'ainy hoe zététique dia toe-tsaina misalasalany amin'ny antsoina hoe marina. Amin'ny zététique zay foto-keviny misy boky nosoratany Henri Broche moa mbola misy hitanao eto amin'ny librairie eny l'art du doute, zany hoe ny zététique de mampianatra anao tsy ino avy hatrany, marimarina kokoa, mampianatra anao tsy anaiky zay heverina hoe marina zay heverina hoe marina, ampisalasala zay moa science. Tsy misy zavatra zany atao hoe marina tanteraka, lavina zany lay heverina hoe marina fa tsy mitovy amin'ny ataontsika hoe scepticisme ho azy renao filôzofia tany avanim-potoanan'ny antiquité ny zététique am'zao andro eny antsika zao, fa ny hoe mila ilainao ny misalasala aza voatery aza raisina ho marina zay tenenina anao eo marina aza, misalasala zany amin'ny atao hoe marina. Ary io no am'zao andro antsika zao io no mahatonga an'io ataontsika hoe toe-tsaina complotiste be de be zany ro ataontsika hoe olona misalasala ny amin'ny hoe am'izay mety ho heverina hoe marina, ohatra hoe hitatsika fa hoe tena niakatra teny amin'ny volana marina ve ny olombelona, ohatra hoe tena nisy tokoa ve ny ireo ataontsika hoe tour jumelle tany États-Unis tamin'ny tena ny ny fanjakana amerikana ihany nanao an'ireny sansy reny zany le karazan-javatra be de be mitranga, ohatra momban'ny karazan-drazana ataontsika hoe momban'ny farany teo momban'ny virus-ny zay nitranga nanomboka tamin'ny taona 2010 sy 2020 hoe reny tena ataon'ny olombelona sy ny sisa rehetra dia ny Covid de reny rehetra reny dia nateraky ny atao hoe zététique, zany hoe tonga ho azy ao anatin'ny olona ny fisalasalana, zany hoe fananina mihitsy ny mampisalasala ny olona satria ny taona 20 dia natonga an'zany dia manjary lasa mipetraka ho azy. Tsy hoe mora mieritreritra ny olona fa efa lasa fomba fiainana io lay misalasala. Marina fa Henri Broche de nanome méthode scientifique fa tsy nanome zavatra lasa mivily lalana ohatran'izao iainantsika zao hoe aza mino zay rehetra lazainy zany, aza mino zay rehetra teneniny zany, tsy de zay loatra ny tiany Henri Broche. Fizy raha teo nanome fomba fisainana hoe zao ny fomba amakafakanao ny zavatra anankiray hoe zay tenenina aminao hoe marina dia zao no hanamarinanao azy mba ahafahanao mivoatra amin'ny fahalalana. Physicien moa izy no miteny. Fa izay hitatsika mifanandrify amin'ity hoe itafio Jesosy Kristy tompo ity de zao lasa toe-tsain'ny fiarahamonina ankehitriny ny misalasala ny amin'ny Jesoa, ny misalasala ny amin'ny fiainana kristiana, ary tsy nohon'ny olona intsony ny hoe zany miaraka amin'Andriamanitra zany de fiainana,
tsy noho ny olona ntsony zany hoe zany fiainana miaraka am' Jesosy zany a dia fiainana mahasambatra ary tsy noho ny olona mihitsy koa zany hoe Andriamanitra de mahay zavatra rehetra, tsy noho ny olona ntsony hoe Andriamanitra nahazo zao rehetra zao, dia tsy mitafy an' Jesosy ny olona, tsy raisin'ny olona zany hoe fiainana miaraka amin'Andriamanitra zany, tsy eken'ny olona intsony zany satria efa nampisalasalaina izy ary mbola mitsoka am'izao andrakitriny zao a ny hoe ny marina tsy tokana fa ny marina be dehibe mandrakariva. Revako malala haveriny ty soratra masiny ty itsika iaina fa tokana ny marina de zao ao amin'Andriamanitra, tsy lay marina amy lafiny siantifika loatra fa ny hoe inona ny marina nametra amy Pilaty fanontaniany Jesosy, ny marina de zao tsy misy zao rehetra zao raha tsy Andriamanitra nahary azy. Inona ny marina? Tsy misy fiainana ao aminao na ao amitsika raha tsy mitafy an' Jesosy tsika. Inona ny marina? Ny marina de zao ny fiarahantsika am' Jesosy, ny mampisy endrika mahafinaritra ny fiainantsika zay le hoe hitafio Jesosy. Inona ny marina? Ny marina de zao ny fiainam-pianakaviana miaraka am' Jesosy, ny fiainam-pianakaviana miorona ao am' Jesosy, ny misy fiadahana sy fifaliana. Tsy zakan'ilay ratsy loatra zay dia ezahy ny ampisaraka ny olona tamin'ny fitiavan'i Kristy. Dia zay mahatonga an'i Paoly eto miteny manao hoe aza miahy ny nofo ahatanteraka ny filàna. Ny mifanohitra amin'ny hoe mitafy an'i Kristy de ny fieritreretana ny nofo. Lay nofo mahoana no ahatonga anao mba tsy ahatanteraka ny filàny nofo ka isalasalana amin'ny hoe tena sambatra tokoa ve miaraka amin'Andriamanitra. Rehefa ny nofo no mibaiko de lasa misalasala ny amin'ny fahatsaram-piainanao amin'Andriamanitra ny olona. De hoy Paoly manao hoe rakofy an' Jesosy lay nofo. Zay le teny hoe tegere, rakofy an' Jesosy le toge, hitafio Jesosy, rakofy an' Jesosy, rakofy ny rahan' Jesosy lay nofo, dia manana fiadahana sy fifaliana ianao. Aza manaiky ampisalasalan'lay ratsy hoe ny fiainana eto am'izao tontolo zao ihany ny tsara, tsy misy marina lazain'ny Baiboly, tsy misy marina lazain'ny tenin'Andriamanitra, tsia fa marina lazain'ny tenin'Andriamanitra hoe ao am' Jesosy ny tena misy ny fiainana. Ary Paoly manamafy an'io ao am'Galatiana 5:5 hoy izy manao hoe izay rehetra any Kristy de nombony teo amin'ny hazo fijaliany ny nofony. Eto Paoly ao am'Galatiana Paoly de nampiasany hoe nombona teo amin'ny hazo fijaliana ny nofo, fa ato am' Romanina Paoly de miteny hoe norakofan' Jesosy tamin'ny rany, norakofan' Jesosy tamin'ny tenany, zay le hoe mitafy an'i Kristy lay nofo, ka tsy lay nofo itsony no mibaiko fa Jesosy. Revako malala engane ny tokantranonao, engane ny fianakaviantsika, engane ny andavanandrotsika hitafy an' Jesosy de amiratry ny fahendrena, amiratry ny fifaliana tahaka an'lay Jesosy niova tareto tendrombohitra. De raha mitafy an' Jesosy isika de mamiratra manjary fahazavana zao tontolo zao. Ivavaksika tompo am'soran'oray noho ny amin'ny tenin'izay azonay novakina ary manatevina ny fahafantaranay fa tsy misy heviny ny fiainanay raha tsy eo ianao, tsy misy heviny ny isan'andronay raha tsy eo ianao. Mampisalasalanay ny amin'ny fahamarinany teninao zao tontolo zao, mampisalasalanay ny amin'ny mahatokana anao Andriamanitra ny fiainana eto anivony zao tontolo zao ary mandrifotra anay hiala amin'ny fahamarinany. De mivavak'izay Jesosy, mitafy anao zay noho ny amin'ny mahampandray fanasany tompo anay, noho ny amin'ny mahavita batisa na vita batemy anay, de efa mitafy anao zahay. Dia meteza tompo hitarika anay amin'ny fanahinao masina mba amiratra eo aminay ny fahatsaran'ny tavanao Andriamanitra, ka ho fantatry zay rehetra mijery anay fa manana anao zahay, ary ianao no fiarovan-tenanay, ianao no mpiaro anay, ianao no mampisy asiny ny fiainanay, de hamariny fa mitafy anao zay Jesosy. Dia mivavak'izay ho an'ny fiainanay isan'andro, meherim-panahy zay anao ny tsara, meherim-panahy anao ny mety eo anatrehanao Andriamanitra, amasino zahay fa mitafy anao Jesosy. Jereo ny tokantranonay tsirairay avy Jesosy, anjakao.
tafio ny herinao ny tokantranonay tsirairay avy mba hahita fanambinana sy fifaliana zahay ary mba hanoatra noho ny mpandresy satria manana anao. Jereo re manana olana Jesoa, jereo ny mpianatra sondroty amin'ny fahendrena. Fa afaka ho an'izao tontolo zao zay misy korotana tsy aroa na ny any Moyen-Orient, Proche-Orient, ny any Ukraine, ny aty Afrika, indrindrindrindra eto Madagasikara. De trotronay am-bavaka Tompo mba hisy fandriampahalemana. Trotronay am-bavaka mba ahifanatona, trotronay am-bavaka mba anjaka ny fandriampahalemana, trotronay am-bavaka ireo zay mitafy anao de ny kristianina mba hanana fanahy ny fandeferana, hanana fanahy ny fahazavan-tsaina ka hijoro amampino azy andala ny fahamarinana, andala ny fahalemem-panahy ary andositra ny fahakalana sy ny tsy fitiavana. Dia mivavaka zay Tompo, mitoera ao am-ponay tsirairay avy ianao mba hahatonga anay ho vavolombelonao. Misaotra Jesoa. Amen.